Faly miarahaba antsika rehetra indray. Ny lohahevitra izay ho fakafakatsika anio dia momba ny fifanehoan-kevitra am-panajana. Ahoana no hanazarana izany ny mpianantsika? Toy izao ary ny votoatiny: fomba fanehoan-kevitra, fanajana sy fifanajana, sehatra fanehoan-kevitra, ny tsara tadidiana, toe-javatra mety misy ary ny farany dia ny fifanakalozana. Zava-dehibe tokoa teo amin'ny kolontsaina malagasy ny fanajana rehefa miteny. Ny zokiolona no inoana teny, tsy mba nametraha-panontaniana na nohadiadiana izay nambarana. Misy ny antanan-tohatra ka ny zandriny kokoa dia natao hiaino. Misy ny ohabolana izay milaza nefa hoe hevitra tsy azo ny tsy amin'ny olombelona. Midika izany fa tsapan'ny malagasy taloha fa mila fanehoan-kevitra ny hafa koa izy. Reto ara misy ohabolana vitsy momba ny teny: mananjoko ny afakolan-teny, izay manapa-teny manapa-kaina, hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona, mora ny mitondra teny fa sarotra ny mitondra teny. Manahoana ary izany atao hoe fomba fanehoan-kevitra? Ahoana ary no anehoako ny hevitro? Na ny fotoana fanehoana ny hevitra aza dia mila fantarina koa. Rahoviana no mampita kokoa ny hevitro. Sika ve ohatra efa toto an'izany rehefa te resaka amin'ny olona iray, nefa ilay olona iray miteny hoe aoka aloha, mbola tsy izao, dia mbola manohy miresaka isika, dia firy isan-jaton'iny resakantsika iny no voaraina. Tsara kokoa nefa ny miandry amin'ny fotoana ihainoan'ilay olona mba tiana ho tafita ny tiana hakambara. Inona avy ary ireo sehatra afaka anehoantsika hevitra amin'ny endrika inona? Voalohany ny teny, an-tsoratra, am-bava, ohatra amin'ny endrika mozika. Inona dia ny fahanginana ary dia azo lazaina koa hoe fanehoan-kevitra. Misy ny amin'ny endrika, ny tsika, ny ketrona, ny maso, ny fijery. Misy ny maso mivandravandra ohatra, misy ny maso mikipikipy ohatra. Eo koa ny sary tanana, zava-kanto, loko, ny graffiti. Misy ny fihetsika, misy ny malefaka, misy ny maherisetra. Manahoana indray izany atao hoe fanajana sy fifanajana? Ny atao hoe fanajana dia fanomezana haja sy voninahitra, fanasiana vidiny, fanomezana lanja ny hafa. Ny fanajana dia soatoavina fototra tandrovan'ny malagasy. Vidika vidim-boninahitra ho isika, mamenatra izany hoe afa-baraka izany. Voninahitra antsobika ve atao ampatambary? Amin'ny alalan'ny inona ary no ahafahantsika maneho izany fanajana izany? Misy ny amin'ny alalan'ny teny, am-bava. Tonona na misy manapa-teny aza, mihaino ampanajana, mifidy voambolana manaja olona, malala fomba na tsy toy izany ary ny hafa, manana fihetsika mihaja, manaja ny fihetseham-pon'ny hafa, makasitraka ny domberina, azo na tsara na ratsy. Misy koa ny an-tsoratra nefa, mila mazava tsara izany, mirindra, maneho hafatra miabo, mifidy teny sy voambolana azon'ny mpamaky, makasitraka noho ny zava-bita, manaiky ny fahasamihafana, miarahaba ampanajana, misaotra ampanajana. Aiza avy ary ireo sehatra fanehoan-kevitra? Aiza avy no afaka anehoanao hevitra? Raha ny marina dia n'aiza n'aiza dia afaka maneho hevitra foana isika. Na dia mety ho samihafa aza ny vedin-kevitra resahana, ohatra any anaty fiara fitaterana, amin'ny toerana fanaovana fanatanjahantena, amin'ny trano fantanjaham-bato koa ohatra. Amin'ny mampampianatra sy mpanabe dia reto sehatra efatra reto no notsongainay ho resahantsika fohy. Eo ny anivon'ny ankohonana, ny toeram-piasana, ny toeram-pianarana ary ny fikambanana. Miovaova araka ny toerana sy ny sehatra ny lohahevitra ilana fanehoan-kevitra. Ny ankohonana dia sehatra tsara lafatra indrindra ho an'ny ankizy sy ny tanora hanehoany hevitra, satria dia mpikambana efa tia azy io, efa manana fifamatorana aminy, na ny rainy, na ny reniny, ny zoky, ny zandry no resahany. Manarak'izay dia vao mainka manatsara sy manamafy ny fifandraisan'ny ankohonana ny fifanehoan-kevitra. Ny toeram-pianarana kosa dia sehatra tsara dia tsara izany hanehoana ny hevitra, satria mpampianatra voaofana sy manana traikefa ny mihaino sy manome fanamarinana, hanatsarana ny fanehoan-kevitra sy fiainona ny hafa.
Rehefa voakolokolo amin'izany ireo tanora dia olon-dehibe misokatra amin'ny hevitry ny hafa sady tsy matahotra aneho ny heviny na any amin'ny toeram-piasany izany na any amin'ny fikambanana misy azy. Amin'ny fikambanana dia sehatra azo ianarana mivohy hevitra sy tanjona iraisana. Inona avy ary ireo tsara tadidiana rehefa maneho hevitra? Ahoana izany hoe manaja, mahalala fomba sy mahay mankasitraka izany rehefa ampiarina. Fadio sy alaviry ny fitsekirana fiainan'olona manokana. Mila mahay mihaino ampanajana, tsy manapaka olona miteny, miresaka ampitoniana sy ampanajana hatrany, misokatra amin'ny ady hevitra sy manana fivelarana ara-tsaina. Mila mahatsapa ny fahadisoanao ihany koa rehefa miresaka. Mila mahay mametraka ny fanontaniana tsara mba tsy hibahandresaka irery. Raha amin'ny sary no anehoana ny hevitra dia mila mahay mampiseho zavatra mirindra sy milamina mba tsy hampikorotana. Raha amin'ny fihetsika indray no anehoana ny hevitra dia mila mahay mandrindra ny fihetsika mba ho azon'ny olona ny tinam-bara sy ampifanantona eo amin'ny fifandraisana. Izay indray ary ny lohahevitrintsika anio mankasitraka antsika ny haino hatramin'ny farany. Mandra-pioana indray ary.